Araka nambara teny am-piandohana dia manana vahiny manan-kaja anankiroa isika ary manana ny zony tanteraka koa izy resadresaka eto anio dia tsy iza zany fa Ihajaranjarivo izay mpiaro ny zon'ny mpamorona ao amin'ny OMDA zany ary ihany koa Ravelo Arson Henry directeur technique ao amin'ny OMAPI na ny fizakamanana ary industrie tonga dia hiaraka ampiarahako ianareo mirahalahy satria samy zo daholo no iarahantsika. Afaka ataovy aloha hoe inona ny OMDA dia inona ny OMAPI manankatanana izay hiteny. Ny voalohany indrindra aloha zany dia azo atao hoe iray ihany satria ao anatin'ilay hoe fizakamanana ara-tsaina. Fizakamanana ara-tsaina zany foibe zany hoe miaro ny zavatra foron'ny saina rehetra. Dia ao anatin'ilay foron'ny saina misy zara roa dia misy ny zavatra atao aty amin'ny industrie izay sahan'ny fizakamanana ara-industrie sahan'ny OMAPI dia fizakamanana ara littérature sy ny zavakanto dia sahan'ny OMDA na ny hoe zon'ny mpamorona. Izay zany ny hoe mampiray sy hoe mampisasamihafa ny OMDA sy ny OMAPI. Ny OMDA manokana moa zany araka ny voalaza teo dia hoe miaro ny zon'ny mpamorona hoe zavatra foronina aty amin'ny zavakanto zany raisiko hoe ny tantara, ny tononkalo, ny hira, ny sary dia aty amin'ny OMDA zany fiarovana n'izay ataontsika hoe fizakamanana aty amin'ny setry ny fiarovana ny zon'ny mpamorona. Raha izay zo mpamorona ny OMDA, OMAPI kosa indray fizakamanana ara-industrie. Ny OMAPI moa dia fahalalàna azy dia office malagasy de la propriété industrielle. Ny OMAPI dia tokony raha-mpanjakana misahana ny atao hoe fizakamanana ara-industrie. Misy zavatra maromaro zany no sahan'ny OMAPI dia eo ny marque aka ohatra hoe Midi Magnifique efa marque zay. TVM efa marque zay. Dia misy koa ny asa famoronana izay teneniko ihany amin'ny teny baiko izy hoe invention. Raha ohatra ka nahita fanafody zany izay mbola tsy mpanao eran-tany dia ao amin'ny OMAPI no mangatahana fiarovana zavatra zay. Zany hoe ny OMAPI zany manana base de données mahafantatra ny hoe misy eran-tany hoe ty efa misy ohatra zao hoe Midi Magnifique zany zao ohatrany dia efa fantatra zany fa tsisy an'izany fa dia tena isika rery Midi Magnifique raha ohatra hoe wow zany zao zay. Eo amin'ny lafiny fizakamanana ara-industrie moa dia misy ny atao hoe tsy ezaka moa zany anazy fa hoe limitation territoriale. Raha ohatra ka hoe misy Midi Magnifique any Frantsa ohatrohatra fa tsy mipetraka eto Madagasikara dia azony olo eto Madagasikara apetraka alizy raha ohatra ka tiany ho ampiasaina maneran-tany zay zavatra zay. Le izy ve raha ohatra hoe Midi Magnifique hafa fanoratana anazy amin'ny aty fa raha ohatra hoe Midi Magnifique izy any misy hoe magnifique mitovy ve zany sa samy manana ihany zany zay? Efa misy ohatra hoe samy eto amin'ny limite territoriale eto daholo izy anankiroa. Resaka phonétique zay ny teny andriny zay. Le phonétique. Oui, karaha misy ressemblance phonétique dia atsiny hoe teo tsy mety zany raharano ny lalàna. Misy horonan-tsary zay toty ato amin'ny OMDA rehefa fa misy horonan-tsary zay izay natao miaraka amin'ny SACEM asa raha vonona ao amin'ny regira afaka mba alefa kely ahafahana manohy an'ilay dindinika rehefa avy eo dia mba alefantsika kely vetivety hoe. Alors la SACEM en fait c'est une association. C'est une coopérative qui a été créée par les artistes il y a plus de 160 ans et qui est toujours aujourd'hui dirigée par les artistes. Donc le conseil d'administration de la SACEM, c'est 6 auteurs, 6 compositeurs, 6 éditeurs qui décident de la politique de la société, de la stratégie de la société. Et l'objectif, c'est évidemment de collecter les droits d'auteur pour les artistes dans le but de les répartir. C'est en fait remplir une grosse tirelire en collectant des droits d'auteur chez un coiffeur, chez un commerçant, dans un magasin de vêtements, dans un magasin de chaussures, auprès des discothèques, auprès des radios, auprès des télés. En fait, on remplit cette grande tirelire et tous les trimestres, on casse la tirelire pour répartir les droits que nous avons collectés à tous les artistes qui ont été diffusés. Voilà, donc en gros c'est ça. On collecte, on répartit et on a évidemment aussi une mission d'action culturelle, c'est-à-dire que nous aidons
les porteurs de projets. Donc les porteurs de projets, c'est les organisateurs de festivals, c'est les directeurs de salles de spectacle par exemple, et nous leur donnons, nous les aidons en fait financièrement grâce à des subventions pour établir leur programmation, pour programmer des artistes. Et en fait cet argent que nous distribuons à ces organisateurs de festivals par exemple proviennent d'une collecte que nous faisons sur la copie privée. Et la copie privée, en fait, c'est une perception que nous faisons sur les importations de supports vierges. Chaque fois que des supports vierges sont achetés par des importateurs et arrivent sur l'île, que ce soit des disques durs, que ce soit des clés USB, que ce soit des smartphones, des tablettes, d'accord, des iPads, etc., on collecte une partie, une taxe en fait, qui va servir dans un premier temps à répartir aux auteurs-compositeurs évidemment, et on consacre 25% des sommes collectées à financer l'action culturelle, donc à financer des festivals, à financer des salles de spectacle. Et ça pourrait être très intéressant, par exemple à Madagascar, de mettre en place cette collecte de copies privées qui pourrait justement aider l'État à aider les organisateurs de spectacles, à aider les salles de spectacle, etc. Mitotsikely aho amin'ny talehany omda iny zavatra natao iny fanadihadiana iny niarahana tamin'ny Patrick Mathieu sasay mahafantatra inoko fa fantatro tsara mihitsy izy manintona kely ny saika dia hoe manangona zareo dia avy eo izy mizara mitsinjara an'ilay artiste arakaraka ny fivoahan'ilay sanganasa'ilay artiste mitovy amin'izay ihany koa ve ny an'ny omda. Ia, ny nansasay manany omda na nataontsika hoe ASCAP any États-Unis na SABAM any Belgique na ny BSDA Sénégal dia mitovy daholo ny asa zany tsona moa hoe société d'auteur dia ireo sampikambana ao anatin'ilay hoe Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs eran-tany zany dia misy an'io dia misy atao hoe règle professionnelle zay zany ny fomba fitantanana ny atao hoe ohatran'ny tony omda toy hoe société d'auteur dia zay ny asa satria ny mpamorona mamorona izy fa rehefa ampiasaintsika ny sangan'asa dia misy karama ohatry ny asa rehetra zany ny famoronana dia mitaky an'ireny voly ireny ny omda dia mizara an'ireny any amin'ilay mpamorona zay trindrika hoe minanana sangan'asa miasa dia ohatran'ny fiaraha-miasa ohatra ny amin'ny sasem eto Patrick Mathieu moa atsy sasem la Réunion fa ny omda zany dia manana an'ilay atao hoe accord de représentation réciproque zany hoe ny fanao fifanarahana tamin'ny sasem sy amin'ireo firenena hafa koa hoe arovanareo ny mpamorona anay any amin'ny faritra misy anareo any France sy any la Réunion sy ny Mayotte dia ny mpamorona anareo zay miasa ty Madagasikara ny sangan'asany dia arovan'ny omda dia ny omda moa mandefa vola any amin'zareo zareo koa mandefa vola aty zany raha misy ranam-panakanto frantsay ohatra membre ny sasem dia ny omda ohatra ohatra lefa midi magnifique eto anaty fandarana zany dia mandoa zany zay ny antony takiny omda amin'ilay mpampiasa sangan'asa reny dia ireny efa ohatra hoe misy ran'ny Jean-Jacques Goldman mandeha aty amintsika dia alefa any amin'ny sasem ny droany dia izy zareo indray mipaye dia raisitsika koa ohatra n'izany ny fampisehoana nisy hoe Jean-Jacques Goldman eto Madagasikara dia ohatra mitovy ny fampisehoana ataony Jerry Marcos ohatra manao perception mantaky volany omda dia mandefa an'ireny any amin'ny mpamorona azy zany fa zany hoe raha mandefa ny volan'ny Jean-Jacques Goldman any France tsy mivantana amin'ny Jean-Jacques Goldman fa tsy maintsy mandalo any amin'ny sasem aloha dia zareo indray dia ohatr'izay koa ny antsika raha misy fampisehoana malagasy any ivelany na mandeha amin'ny télé any ivelany na amin'ny radio dia alefa aty amin'ny omda aloha dia ny omda no mandefa ohatr'izay fanaraka ohatr'izay koa na any Maurice na any fireneka hafa zany raha mitotry any Omapia ny Omapia moa zany fa misy an'ilay hoe limite territoriale dikan'izay zany ny Omapia tsy misy an'izay tsy misy an'izay le hoe raha ohatra ka mandeha eto ohatra n'ilay sangan'asa tsy hoe sangan'asa moa zany fa ilay anarana ohatra na ohatra ny hoe les recherches avy nefa izy ampiasain'ny olona any ivelany manahoana mikasika an'izay misaotra nina amin'ilay fanontaniana ny mampisy ny omda moa dia efa niteneny ny tale teo fatao hoe bravavy ihany satria samy natao hiaro ny zavatra fikaransaina ny statut ny omda tsy mitovy amin'ny Omapia any amin'ny omda mila miditra membre ianao
fa amin'io mapia manao fangatahana ohatran'ireny satria moa zony resahana dia fangatahana fananana ohatran'ny fananatany dia manao fangatahana tsotra le olona dia misy fanadihadiana atao amin'iny zany satria misy ihany ohatra hoe anarana misy anarana tsy azo raketina akaohatra anankiray amin'izy teo misy marikana chaussette zay malaza ny grande bretagne hoe Candy aty amintsika zavatra hafa midikan'izay tsy azo ampiasaina tsy azo ampiasaina zay manahirana be dia tonga dia tsy magnifique zany tsy magnifique ia misaotra anareo amin'ny rahalamy fa iny teto amin'ny fandarana midi magnifique